Vavaky sika tompoko, misaotranao zay Andriamanitra Raibe fahasoavanao. Manahoana ny fitiavanao ny taranak'olombelona. Efa nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Izahay zay zao dia anatin'izany, sy mba ivelan'izany zahay. Zahay koa dia anisany olona tianao ka nomenao ny zanakao lahy tokana, fanomezana lehibe ho an'ny olona rehetra. Mahenika ny olona rehetra zany, mahenika ny taranaka tamin'ny lasa, mandrakakehitry ary ny taranaka zay mbola ho avy aza, zay mbola tsy miseho dia efa mahazo anjara am'izany. Dia misaotranao zay ry Andriamanitra Raibe fahasoavanao, mangataka anao zay mba omeo anay ny fihenoana ny zanakao, satria ny zanakao no avelanao hiteny aminay. Koa raha miteny aminay izy dia omeo anay ny hihaino azy, omeo anay ny sakosako ny teniny, omeo anay ny hampiditra ny teniny ao anatin'ny fonay Tompo. Dia tahio ty fiangonanay ty, tahio ny sirairay Tompo, fantatrao aby izy rehetra, na iza, sy mba misy olona tsy fantatrao, na any lavitra na akaiky dia fantatrao. Fantatrao koa ny olona raha mbola eny an-dalana izy, fantatrao ny eritreriny. Omeo zay angatahany aminao, omeo zay mampangetaheta azy. Ary raha misy zavatra tsy mahasoa aza dia angataka aminao zay mba hanafoana an'izany agnatin'ny fo. Dia mitenena Tompo fa mihaino zahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra zay anjara sika am'izao koa Tompoko, dia raha sika mahita zany amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Lioka. Lioka 2:1 ka hatramin'ny 9:4. Lioka 2:1 ka hatramin'ny 9:4. Tizao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nisy didy navoaky Augusto Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany, natao fony Tirinio nanapaka tany Siria, dia samy nakany amin'ny tanàna any avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea, dia avy tao amin'ny tanàna Nazareta hankany Zodia ho amin'ny tanàna Davida zay tao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaky Davida sy ny mpianakaviny, mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny zay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga gn'andro hahavelomany, ary niteraka ny lahy matoany izy, dia nihodidiny lambanjaza ka nampandreny teo amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary nisy tiandrondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary nisy anjelin'ny Tompo nisangana teo anilany. Ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiki-tahaka indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa ino milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary zao no famantarana ho anareo, ianareo hahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona ankasotrahany. Vera e masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, faniteninao ny fahamarinana. Amen. Isa-taona no andrenesantsika ny filazantsara ty, filazantsara ny fahaterahan'i Jesosy. Amin'ny ankapobeny zany dia ao anatiny atao hoe filazantsara ny fahazazana ny misy azy ty. Misy fahazazana roa sosonao, fahazazana anankiray dia ny fahazazana zao lampanao batisa,
ary ny fahazavana anankiray dia ny fahazavana Jesosy. Zao na mpanao batisa tamin'ny fahazazany dia resahinao. Jesosy tamin'ny fahazazany dia resahinao. Anisan'izay ny teny izay anjarantsika androany. Mahagaga ny fomban'Andriamanitra. Saroana amin'izao ny zavatra nataony Kaisara anankiray. Kaisara moa zany mpanjakany Rômana, mpanjaka lehibe tao Roma. Fony fahavelin'ny apôstôly ny vorovory tao Roma daholo ny kristiana, tsy mety miala tao. Nahagaga fa dia tao ry zareo no miara-ny angona dia tamana tao moa zany. Inona moa ny nataon'Andriamanitra? Ity mpanjaka Rômana ity, ity Kaisara Rômana ity dia namoaka didy izy. Didy lehibe no navoakany. Noroahana tao sy maintsy miala tao Roma daholo ny kristiana rehetra. Misy zavatra nanahirana azy nataon'ny kristiana ka dia nandray fepetra mahenjana izy mba handroaka ny kristiana miala tao Roma. Nisoka tao Roma daholo ny kristiana rehetra tamin'izay, afa-tsy ny apôstôly ihany. Ny apôstôly niaritra tao ihany. Soa ihany fa nisy an'izany fandroahana zany, nisy an'izany didy navoakany Augusto. Claudio zany fa tsy Kaisara moa zany, sy Claudio fa sy Augusto ity fa Claudio ny anarany. Claude zany amin'ny teny vazaha kehitriny. Ny Kaisara Claude zany dia soa ihany fa namoaka an'izany didy zany. Fa rehefa niparitaka ny kristiana dia nitory filazansara eran'ny tany manodidina izy. Sy nanao an'izany izy raha tsy noroahana tao, raha tsy misy didy henjana sy afaka nanao an'izany izy. Ka dia zay no anaovantsika dia mahagaga ny fomban'Andriamanitra. Azo natao ny misaraka ny tsirairay hoe mandeha ary, fa tsy manao an'izany izy. Fa nampiasainy ny zavatra teo amin'ny toerana misy. Nampiasainy ny fahefam-panjakana mba nanaparitahana ny kristiana hiala tao Roma. Ka dia nisy nitoroteny tany Samaria, nisy nitoroteny tany amin'ny toerana samihafa eran'ny Roma zany. Zay ny fomban'Andriamanitra. Ary sy zany ihany fa misy ohatra maromaro ihany koa ne. Mahatsiaro koa sika ny tantara anankiray, dia ny tantaran'ny lehilahy atao hoe Josefa, zanaky Jakoba. Misy eo amin'ny 10 any zanaky Jakoba. Navidiny rahalahiny izy io fa be fitati-bolana loatra, ka dia navidiny rahalahiny izy. Ndao havidy le kely ty, navidy tany amin'ny tany Egypta tany izy mba ho andevon'olona any, dia sy mitranga sona. Dia nanaovana vandivandy hoe lany biby izy, ity ny akanjony hosora. Ka dia mahafoizanao radada zay rainy Josefa, Jakoba zany. Taoriana nefa dia zany Josefa zany nanana fanomezam-pahasoavana, nahay namantatra nofy. Nofy ny mpanjaka ny Egyptiana zay nanahirana tamin'izay dia hay lasa lefitry ny mpanjaka tany Egypta Josefa. Iza ny nanampoan'izany fomba fiasan'Andriamanitra. Sarotra ne zany avidiny namana ho tonga andevo zany, kanefa tamin'izany nilalana hitan'Andriamanitra nanavotana ny taranaky Jakoba. Rehefa tonga ny misary dia ireo ny taranaky Jakoba tonga ny vidy vary tany Egypta. Soa ihany fatao Josefa. Josefa nahafantatra an'ireo rahalahin'ireo hoe reto ane ireo rahalahiko nivarotra reo. Dia sy niteny aloha izy, fa rehefa tamin'ny farany izy dia nanao, ianareo dia nieritreritra hoe hamono any, kanjo Andriamanitra nikarakara ahy. Eto amin'ity teny anarantsika ty sika zao tompoko. Inona ny zava-misy? Ny zava-misy dia misy didy mpanjakana, didy navoaka ity rangahy atao hoe Auguste zany, Auguste Kaisara. Didy zany dia mampanoratra, manao recensement ny vahoaka iran'ny fanjakana, tianao fantatra ny isan'ny
olona tokony handoa hetra, tokony ho hanao miaranila hiaro ny tany. Dia nampanoratra ny olona izy, samy mody amin'ny taniny avy, zay ny fomba fanoratana, samy mody amin'ny taniny avy ny olona rehetra, mody an-tany razany daholo. Dia ny soratana, iza n'inona, iza n'inona, avy amin'ny taranan-kiza. Tao anatin'izay dia misy asan'Andriamanitra kay. Fanerena ny olona hody any amin'ny taniny, rehefa avy eo dia miverina amin'ny toerana mahatamana ihany moa. Tsy moramora zany, dia be zany, karazana hoe mouvement de masse misy tamin'izay fotoana zay. Tao anatin'izany nefa dia saroana ny fanevan'ity noelisika ity. Ny fanevan'ny noelisika dia zao, nalaina tamin'ny filazantsara ny vakina teo, nomeny ny zanany lahy tokana. Zany zanany lahy tokana zany dia Jesosy, nomen'Andriamanitra. Iza ny mahita ny tanana hanomezan'Andriamanitra an'izany? Misy mahita ny tanan'Andriamanitra ve? Tsy misy. Nefa dia Andriamanitra manome, ity ny zanako omena anareo, misy tanana tsy hita maso, tanan'Andriamanitra tsy hita maso, manolotra ny zanany. Miafina zany tompoko, miafina mididina navoakany Auguste Kaisara, didy henjakenjana ihany zany, kanefa dia ao anatin'izany Andriamanitra manolotra ny zanany. Dia mba hafahafa zany fomba fanolorana zanaka zany ataon'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny didiny Auguste Kaisara. Eny tompoko, hain'Andriamanitra zany. Ka anjo Maria voatendrin'Andriamanitra ho reniny zanany, ary fofombadin-dehilahy atao Josefa. Izy ireo tsy mieritreritra ny hoe hody any an-tany razana any Nazareta. Soa ihany fa misy an'ity didiko anjakana aty, dia tsy maintsy mody any Nazareta izy ireo, hisoratra any. Sao dia sika mieritreritra hoe hisoratra amin'ny mairie zany. Tsy zany, fa recensement ty tompoko, recensement ty, hisoratra anarana ho isan'ny fianakaviana zay monina any, zay manana firazanana any. Dia lasa koa izy mivady zany, tsy izy mivady moa fa malaky ny resaka fa izy mpifamofo. Lasa izy. Inona ny fiara nandehanana tamin'izany? Apondra na borety. Elanyela dia tonga any Betlehema, tanànan'izy ireo, tanànan'i Davida, razamben'izy ireo. Teraka tamin'izany Jesosy, zaza, zanaky Maria. Fa sy tonono koa izy zanaky Maria sy Josefa, zanaky izy roa ihany, fa saingy Josefa zany dia zanany amin'ny fomba eo anatrany lalàn'Andriamanitra, dia izy ny ray. Fa efa nitonononsika tamin'ny fikepinoana teo fa nitorotoronina tamin'ny fanahy masiny izy, nateraky Maria Virgine. Zay no nahatonga olona ny zanak'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia be zany, ao anatin'izany mouvement de masse zany dia misy tanan'Andriamanitra tsy hita maso manolotra zavatra ho sika. Ary angavy hitan'izany, fa rehefa teraka izy, iza ny mahita azy, iza ny mahafantatra azy? Sisy mahafantatra azy. Ary an-tranombilina reny, tara moa ka tsy nahatratra ny tranom-bahiny sony, feno ny tranom-bahiny, teraka tany izy, tany amin'ny fihinanam-bilina tany. Moramora no teny hoe manetry tena izy, tsy dia zany loatra moa aloha, fa tsy nahita trano ka, fa ny fomban'Andriamanitra zay no manetry tena. Andriamanitra manolotra ny zanany, manome ny zanany amin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona. Miafina zany fomban'Andriamanitra zany, mandraka ankehitriny dia miafina ny fomban'Andriamanitra. Isika rehetra mahalala fa ndraindray dia tsy mazava amintsika ny fomban'Andriamanitra. Inona re ty raha ataon'Andriamanitra amiko ty? Tsy mazava aminao. Ny fomban'Andriamanitra dia mamindra fo izy, ny fomban'Andriamanitra dia mamonjy izy, ny fomban'Andriamanitra dia mamela heloka izy, ny fomban'Andriamanitra dia
manafaky izy. Zay dia ataon'ny Lotera hoe fanjakan'ny tanànakavanana zay. Ny tanànakavanan'Andriamanitra ny zavatra manavanana azy zany dia ny mamonjy, mamela heloka, manadio, magnafaka. Misy koa nefa ny fanjakan'ny tanànakavia. Ndray dia tsy fantatrao ny ataon'Andriamanitra. Ianao mivavaka kanefa mafy ny mahazo anao, sy zaka ny mahazo anao, sy fantatrao maizina aminao zavatra sasany. Inona ny anton'izao? Inona ny anton'izao? Miafina ny fomba fitondran'Andriamanitra sika tompoko. Ao anatin'izay dia misy zavatra omeny asika fa sy azo, sy hita zany, sy mazava amin'isika zany. Ny fiainan'ny olombelo rehetra dia misy an'izany daholo. Misy zavatra omen'Andriamanitra anao, toa mipahasorana ihany dia omeny anao. Kanefa ndraindray dia ao anatin'ny sarotra be anao vao mahazo azy. Efa teoriana anao vao manao hoe soa ihany hanapahoriana mba handraisako ty fanomezana avy amin'Andriamanitra ty. Fa sy misy olona maniry hapahoriana zany tompoko. Fa ny fahoriana na ny zava-manahirana dia tonga rehefa sy apoizina zany, sisy maniry an'izany. Fa ny fomba an'Andriamanitra ny tiana hambara tompoko. Andriamanitra mandray tanana ny fiainasika. Na dia ao anatin'ny zava-sarotra azy dia Andriamanitra dia mahay manome zavatra sika na dia ao anatin'ny zavatra sarotra azy. Fantatra zany. Eto amin'ity teny anjarasika ty dia ny mpiandry no lela zany anjely hoe misy mpanjaka teraka ho anareo, misy mpamonjy. Dia zao ny famantarana ho anareo: zazakely mena vava, voadidina lambanjaza, matory ao am-pihinanam-bilona. Io ny mpamonjy. Nak'izany ve dia tsy raha be zany? Fa ny fanahin'Andriamanitra nitarika ny mpiandry ondry. Fa raha sy nitariny fanahin'Andriamanitra izy dia ahoana moa ny hinoana an'izany? Ianao koa ve dia mba hinoan'izany raha ilazan'olona zavatra tahaka an'izany? Ary apahitra ry no misy ny mpanjaka? Ary amin'ny tranon'omby ery no misy ny mpanjaka lehibe? Hinoan'izany va ianao? Fa izy reto mpiandry ondry reto efa notariny fanahy izy reo. Ka dia nandeha, dia nahita, dia nino. Sy misy mahay mampino afa-sy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa zao ny zavatra anankiray lehibe, famantarana ka izy ity. Famantarana ho izy. Ino moa ny atao famantarana? Ny famantarana dia marika hita maso, manondro zavatra sy hita maso. Ka inona ary mitondroiny ity zazakely mena vava, voadidina lambanjaza ty, mandry am-pihinanam-bilona ty? Inona no ambarana? Inona no zavatra sy hita maso no ambarana? Inona zany zavatra asan'Andriamanitra any an-danitra no ambarana? Iza ny mahita ny any an-danitra? Sisy mahita ny any an-danitra tompoko. Ny zanaka ihany no milaza hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana zay teo tratran'indray izy nanambara azy. Asan'Andriamanitra sy hita no tondroin'ity zanaka voadidina lambanjaza mandry am-pihinanam-bilona ity. Asan'Andriamanitra sy hita izy. Inona zany asan'Andriamanitra sy hita zany? Andriamanitra lasa kely bitika izy, kanefa ny fahakelezan'Andriamanitra dia lehibe. Io ny mamonjy asika. Andriamanitra lasa kely no sika azy, satria sika sy mba matory hatranon'omby zany. Kely no sika azy. Ny fahabitihan'Andriamanitra no amonjeny asika. Amin'izay ny olona dia manao aiza ny zavatra lehibe amonjena, tahaka ny ofisier siriana anankiray tamin'ny andro fahiny, nanatona ny mpaminany fa boka. Dia hoe ny mpaminany hoe mandehana mahandro amin'ny renirano ao Jordana anao dia adio ny hoditrao. Dia mba misy rano tahaka an'io sara lavitra noho io any aminay, ka inona nataoko iny? Misy rano sara lavitra noho io any aminay any. Nody izy niavonavona. Sy zaka sika zany zavatra sotra loatra, zavatra madinika loatra dia sy zaka sika zany. Fa zay ny fomba an'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia hita ihany izy,
fa mizay madiniky sisy apoizisika no ahitana azy matetika. Ny fahakelezan'Andriamanitra io no mamonjy asika. Ny fahakelezan'Andriamanitra no lehibe lavitra no asika. Zavatra mifanohitra be zany. Andriamanitra kely nefa mamonjy asika. Kanefa Andriamanitra lehibe koa satria Andriamanitra raha teo. Fa ny tena zava-miafina dia zao, Andriamanitra kely. Ny fahakelezan'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy zanany. Io Jesosy io dia kely izy, kely ara-sosany izy io. Sisy ny hevitra azy na inona tahaka ny voasinampy. Zay kely noho ny voa rehetra. Kanefa tena ao miafina ao ny zavatra rehetra. Miafina ao ny hazon-gezabe amin'ny ho azy. Ka dia zay zany, Jesosy io, ambara io, Jesosy tena ny asan'Andriamanitra. Ny fahakelezan'Andriamanitra dia raisitsika ao ny Jesosy zany. Io ny famonjena tompoko. Raha lazaina hoe inona ny famonjena dia zao? Ny famonjena dia ny fahakelezan'Andriamanitra. Io fahakelezan'Andriamanitra io no mahatonga anazy hidina. Ny olona manao hoe ny olona dia hiakatra izy midina. Andriamanitra midina mba hamonjy asika, mba hamonjy anao. Zay no vaovao tsara resika amin'ity filazantsarany ity. Ny fahakelezan'Andriamanitra ve zazakely mena vava voadidina lambanjara mandram-pihinanam-bilina, iza ny hanapoan'izany? Andalovan'olona fotsiny zany. Soa ihany fa misy mifanahy sika. Ny fanahy no mitarika sika hamantatra ny fahakelezan'Andriamanitra ka handraisatsika ny famonjena. Raiso ny famonjena. Azo atao sinisinina ny fahakelezan'i Jesosy fa ho zavatra rehetra mahasoa asika, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Voninahitany eo an'Andriamanitra raisanaka ny fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra vao mandrakizay. Raiso ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.